positive vibes miaraka amin'ny Clarella amin'ity an'ity iresaka andrasika hoe ohatra ohatry ny ahoana indray ny atao raha te hiala amin'izany onde négative zany ianao zany hoe te hiala amin'ireo zavatra ratsy rehetrarehetra manelingelina amin'ny fiainana inona indray ary no tokony atao. Mety efa enkenareo angamba zany hoe œil de tigre izany mety hoe tsy vola henonareo mihitsy fa zany œil de tigre zany dia karazana vato izy io manampy anao miala amin'ireo zavatra ratsy rehetrarehetra manelingelina anao amin'ny andavanandronao dia ho fatapataritsika hoe inona avy ary ny vokatsoa raha ohatra ianao ka tia mampiasa an'izay œil de tigre zay. Fa dia mampaninona loatra reny œil de tigre ireny. Voalohany ary tsara ho fantatritsika fa ho an'ireo be raritsaina, ho an'ireo izay olona be stress dia manampy be mihitsy ny œil de tigre zany hoe mampihena an'izay stress eo aminao zay ny fampiasanao anazy. Ohatra hoe ataonao collier, ataonao peratra, entinao manaraka anao fotsiny ilay vato dia manampy anao izay mampihena ny raritsaina eo aminao. Mety mbola tsy fantatrao ity volazaiko manaraka ity raha hoe manana olana ianao ara-pisefona zany somary mikorotana kely izay olana ara-pisefona izay dia manampy be anao ihany koa ny fampiasana ny œil de tigre. Araka ny efa noteneniko tany am-pianomboana teo afaka ataonao izy io amin'ny firavaka, afaka ataonao amin'ny peratra anao, afaka ataonao amin'ny collier anao, afaka entinao manaraka anao mihitsy ary raha ohatra ka mety aminao izay œil de tigre izay. Maro dia maro ny vokatsoa aterany. Mety maro amintsika namana ihany koa mety manana olana eo amin'ny fandevonan-kanina zany hoe somary sahirakirana kely rehefa avy sakafo matavy be iny hoe somary sakafo be iny dia ny œil de tigre dia manampy be anao ihany koa amin'ny fandevonan-kanina raha tsy hoe ianao ka sahirakirana kely amin'izay sehatra anankiray izay. Satria mbola eto amin'ny positive vibes tsika dia zany hoe positive zavatra tsara zavatra mahafinaritra anao dia ny œil de tigre ihany koa dia manampy anao hikarokaroka hevitra tsara zany hoe rehefa manao an'io ianao dia hevitra tsara no mivoaka ny vavanao sy ny sainao io. Inoko fa nanampy anareo tany an-tokantrano tany ny fahalalana ny vokatsoa raha ohatra ka mampiasa an'izay œil de tigre zay ianareo satria tena hoe zavatra tsara be no ateraka io eo amin'ny hoe hevitra tsara mivoakany aminao miaro anao amin'ny zavatra rehetrarehetra zavatra ratsy rehetra avy any ivelany dia ilaina be mihitsy ny fampiasana ny œil de tigre ary efa misy an'izany eto Madagasikara efa azo jifainao satria efa misy ny orinasa mivarotra an'izany œil de tigre izany na atao collier na atao peratra rehefa firavaka na vato mihitsy ary efa misy zany eto amintsika ary azo sitrahana avy hatrany.